Araky ny nambarateo mandray vahintsika amin'ity alina ity zareo avy eo anivon'ny espace fitiavana eny Alasora eny ary miaraka amin'ny Narindra sy Dady na izay ary moa ny anarana hitondra ny entiny eto dia resaka fanatanjahantena mazava ho azy natongavana eto amin'ny fandarana mahery amin'ity andro an'ity. Faly miarabanareo aloha misaotra anareo tonga amin'ity alina ity. Faly miarabany mbola tiana dia faly miarabantsika rehetra mpijery tokantrano rehetra ihany koa. Ya, mankalaza ny fahafolo taona nitsanganana ianareo amin'ny karakara fifaninanana baolina kitra. Inona izany nazava voalohany angamba hoe ahoana ny hofitranga ny fifaninanana io? Tena marina amin'ilay izy zany tsy baolina kitra ihany ilay izy fa misy taranja maromaro zany hoe miendrika jeu corporatif ilay izy. Dia ny misy zany ny jeu à 7 zany ny foot à 7 dia ny basket dia ny volley dia ny pétanque. Dia eo koa zany ny beloty dia mampiavaka kely azy le tir à la corde. Ino izay tir à la corde izay? Raha ny tena marina le fanaontsika tamin'ny lalao malagasy fahiny le izy le hoe fandraharbola. Zany hoe misy ekipa roa zany mifaninana amin'ny fampisintona dia izay masintona an'le ekipa zany no mandresy. Rovina izy io notanterahana dia aiza? Amin'ny 16 novembre ilay izy notanterahana dia ao amin'ny Esika Tanimena. Efa fantatra ve amin'izao hoe firy zany ny ekipa andrasanareo ho avy tonga andray anjara? Ary iza no afaka mandray anjara indrindra moa zany? Ny afaka mandray anjara moa amin'izy ity dia ireo société na université koa raha afaka mandray anjara fa ho an'ny non licencié no afaka manao. Tsy manana karapilalao? Tsy manana karapilalovana amin'ny Ligue 1 na Ligue 2 na any amin'ny section zany. Ahoana ny fomba hijerenareo an'izay satria izay foana matetika mpitranga rehefa mitony lalao hoe karazana jeu corporatif ohatr'izao le fijerena fanaraha-maso an'ireo mpilalao izay tsy manana karapilalao an'izay? Entitra mihitsy zany ny fanaraha-maso amin'io satria ny miara-miasa tanteraka sy akaiky amin'ireo arbitre fédéral isaky ny tarandra rehetrarehetra zany izay. Dia izay ny isan'ny takina amin'ireo le mpandray anjara zany andefa ny anarany mialoha zany anaovana an'le vérification any amin'ireo ligue isan-karazany ireo. Fa mbola mitoetra amin'izao ny fisoratana anarana? Mbola mitoa ny fisoratana anarana ary mifarana hatramin'ny 15 novembre izy ity. Aiza no afaka manatona? Ao amin'ny meuble CNPC Antanimena ambadiky ny poste Tanimena zany io zavatra io le birao io dia porte 25 dia madame Paulane no antonona. Eo amin'ny Esika Antanimena raha sisa nanaovanareo an'ity fananana ity raha ireo taranja ny tansainareo ireo ve tsokelikely ihany io toerana io sa efa misy ny fandaminana manokana? Raha misy zany raha nandinikintsika dia efa misy matetika jeu corporatif ao ary efa misy zany ny fiaraha-miasa amin'izareo tompo-toerana, misy koa ny fiaraha-miasa amin'izareo responsable avy any amin'ny ligue. Dia eo koa zany izay ekipan'ny espace fitiavana zany dia efa mariana etona fa tsy mandray anjara velively amin'io toerana io. Satria nareo anisan'ny tena fantatra amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena mbola kitra indrindra dia izay ny eritreretin'ny olona. Dia marina tokoa zany ary tsy mandray anjara zany izay amin'io fa mpikarakara fotsiny ihany. Ya, fandamina faraparany angamba narindra hoe Rovina ny fivorian'ny amin'ny 17 novembre hozy ianao teo no hifaranan'ny fisoratana anarana Rovina zany fivoriana. Ny fivoriana zany na réunion technique amin'ny 15 novembre ihany ao amin'ny Esika Tanimena amin'ny 12 dia ny angatahana amin'ireo société rehetra angamba izay efa nisoratra anarana mba hanatitra amin'ny bordereau. Dia anamafisako kely an'ilay izy eo amin'le resaka amboara zany hoe tsy voateny teto fa ny amboara tolotra amin'io zany dia goavagoavana ihany satria ombony fa zany natolotra ho an'ireo taranja mpanatanjahantena anankitelo izay ny basket dia ny volley tsirairay omby tsirairay zany ho an'ny mpandresy dia ondry ho an'ny larana faharoa dia ary ho an'ny taranja pétanque sy ny beloty sy le ondry ihany ireo. Ondry zany natolotra ho an'zareo voalohany fa zany anefa tsy manakana fa mbola misy koa zany ireo trophée na le kopy sy médaille isan-karazany ho zaraina ankoatran'le amboaragoavana izay zany. Araka ny nambarateo nareo amin'ny espace fitiavana isan'ny malaza ary fantatra ihany eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara izay. Aiza va iza nareo amin'izao nareo manana ekipa na baolina kitra moa nareo? Manana ekipa tokoa zany izay
fa ny olana zay teny anivona fokotany foana hatramin'izay fa mbola tsy mieritreritra niakatra ambony aoriana kely amin'ny resaka kopy angamba fa mbola miankina amin'ny hitanao fa crise ny andro ia teny farany angamba ny narindra sy datia mikasika izay lalao fifanana zay karakarinareo amin'ny fa 9 novambra etsy amin'ny esika antameny zay tiako izany mikasy etana angamba isika société na université zay mbola tsy nisoratra anarana mba hanoratra anarana fa tsy hanenina tokoa ngambitsika amin'ny jeu corporatif satria dia miavaka tokoa raha samy jeu corporatif angamba dia amarana kely atsika zany le tanjosika am'tia ny filalaovana ao anatina orinasa zany ny tena tanjona dia mbo ezahana zany mbo zareo tsy maka le mercenaire zany mbo angatahany satria raha maka mercenaire anao dia mangainao azy eo ny ezaka nataonao raha ohatra tafakatra ianao ka misy manao réclamation dia hoenitra tokoa zay ia misaotra anareo tonga ty amin'ny matv tamin'ny ity alina ity mbola isy any moa fotoana afaka resantsika bebe koa mandrapa tonga zay datin'ny 20 novambra zay anyity fifananana ity fa raha ho an'ny eny vadika kely iverina ny atsimon-drano eny sika